nitsangana tamin'ny maty. Fanambarana lehibe, kanefa fanambarana izay sarotra inona firay. Fanambarana izay azo lazaina fa manelingelina ny fomba fijery sy ny fomba fisaina, indrindra raha ambara miaraka amin'izany fitsanganany amin'ny maty zany fa zanak'Andriamanitra izy, faharoa fa maty izy ary maty ny omby teo amin'ny azy fijaliana. Zao anefa izany indrindra no ambaran'i Paoly fa fototra iorenan'ny finoantsika. Ninitsy ahalala zavatra teo aminareo aho afa-ty Jesosy Kristy, indrindra izy maty teo amin'ny azy fijaliana. Zany ny fanambarana izay entin'i Paoly. Fanambarana entin'i Paoly mametraka tsara ny tena finoana, fa misy manko finoana fa finonom-poana. Inona ny atao hoe finonom-poana? Ny finonom-poana araka ny soratra masina dia finoana zavatra izay mifanaraka amin'ny eritreritra fotsiny ihany. Antsony Pascal, Blaise Pascal, ilay mathématicien sy physicien ary philosophe malaza, antsony hoe ny Andriamanitry ny mpandinika, le Dieu des philosophes. Io Andriamanitra io dia Andriamanitra nateraky ny fietreretan'ny olona, mandinika ny fiaina, mandinika ny zanak'olombelona, mandinika ny zava-misy, ary ny eritreritra ny ao ambadika izany, ary izany ao ambadika izany na ny fanazavana ateraky ny fietreretana no mahatonga azy hieritreritra Andriamanitra, hieritreritra tontolo izay hafa kokoa, tsara kokoa, mety kokoa. Ka izany no antenaina, izany no itoerany fanantenana, antsontsika hoe espoir. Fiteny nefa ny hoe l'espoir fait vivre les imbéciles. Mba ilazana ny hoe mety tokoa, mety tokoa ahafahana mihoatra mandikana, no mety fahaverezan-tsaina, no mety fahakiviana, no mety olana teraky ny tsy fahalalana, na koa ao amin'ny fahafantarana fa misy banga ray lehibe na maromaro eo amin'ny fijeriko ny fiainana. Ahoana no mitsinna n'izany banga? Dia verina fa ilay fanantenana no iorenany zany. Io no antsoina hoe espoir. Ho iaho hoe ny finoana izay ambaran'ny soratra masina dia tsy finonom-poana tahaka izany, tsy vokatry ny sain'olombelona, fa finoana miorina amin'ny fanambarana. Fa raha tsy nanambara Andriamanitra dia tsy fantatra ny momba azy. Ary ilay teolojianina Allemande anankiray Suzanne de Dietrich, tsy ny olombelona, tsy Andriamanitra ihany no tsy fantatra, raha tsy mahafantatra n'Andriamanitra isika, fa na isika olombelona dia tsy fantatsika raha tsy mahafantatra n'Andriamanitra. Ka raha izany ny finoana miorina amin'ny fanambarana, dia amara ny soratra masina fa Jesosy Kristy no mpanambara sady fototra izany fanambarana izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy manko no tafakamana amin'ny fomba mahagaga, tsy takatry ny saina, mahatonga izao tontolo izao hihevitra azy ho fahadalàna, folie, ary mahatonga ny jiosy ho tafitolona. Inona izany? Ao amin'ny Jesosy Kristy ny miombona ny mahatena olona sy ny mahatena Andriamanitra. Fa tena olona izy ary tena Andriamanitra. Fototry ny fanambarana. Kanefa zany Jesosy Kristy izany mihitsy
no mampiorina ny fiainana vaovao na ny maromarona kokoa ny fiainana izay simba no miota rava no miota nefa no avaozina iray mba hahatonga ny olona hanana firaisana amin'Andriamanitra, hahatonga ilay rava ho voaorina vaovao iray, hahatonga ilay Jerosalema taloha izay nanjary nanompoana sampy hitondra ho amin'ny fanavaozana hiteraka Jerosalema vaovao izay anjakan'ny fahamarinana sy ny fahazavana any fiainana. Jesosy Kristy fototra iorenan'ny finoana satria tao amin'ny Jesosy Kristy no tanteraka izay nampilazaina hatrany amin'ny mpaminany tany aloha izay efa nomanin'Andriamanitra hatramin'ny fahariana izao tontolo izao tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy izany dia ninona ny ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ahatonga antsika hanana ny toetran'Andriamanitra ary ahatonga antsika handova fiainana mandrakizay. Fa inona no etaetan'ny olona? Inona ny etaetan'ny olona ambony indrindra? Tsy ny anana ane, tsy ny finaritra ane, tsy zany ny etaetan'ny olona ambony indrindra. Mety ilain'izao ihany zany anan-karena, ny anana zao, anana nitsy, ary koa ny sambatra milamina tsara, tsy zany. Fa ninona? Ny ovelona. Ny ovelona. Zany ny faniriana ambony indrindra nanan'ny olona na tonga an' Jesosy Kristy hoe inona moa ny soazon'ny olona raha azony dolo zao rehetra zao nefa veriny aina nefa izy tsy velona. Ataony olona maty ao inona? Fananana be. Ataony olona maty inona? Mety fahasambarana ao anatina tontolo mahafinaritra be nefa izy tsy inona vovoka sy lavelona. Fantatr'Andriamanitra. Ary zany ny vaovao mahafary izay entin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Io le zavatra irinao ambony indrindra io. Raha mahain'ny olombelona io, raha mahain'ny manam-pahaizana io, raha mahain'ny manan-tsaina io, efa tonga tamin'izao antsika ohatr'izay saingindrisy. Tonga Jesosy Kristy izany izany. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny Jesosy Kristy izany amin'izany. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao nomeny izao. Mba tsy faty rehetra minao fa hanana fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy fototry ny finoana satria Jesosy Kristy fahatanterahany fiainana. Saingy izao mbola eto amin'izao tontolo izao isika. Aiza zany fiainana izany? Aiza ny fiainana izany? Dia azavain'i Jesosy Kristy ilay nidina teto amin'izao tontolo izao, nitondra ny fahorintsika, ny zaka ny mafy indrindra. Tonga tany amin'ny azy nefa tsy niraisiny azy, ilay milava. Ary ilay nomboan'ny olona teo amin'ny azy fijaliana. Ambarany fa ity izao tontolo izao ity dia toerana anjakany zany. Fahoriana, fahafatesana. Ka dia inona ny vaovao mahafary? Eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana hoy tompo, nefa matiky zao efa naharesy izao tontolo izao. Miorona amin'izany ny fanantenantsika. Fanantenana miorona amin'inona? Fanantenana fefanentin'i Jesosy Kristy netatsika. Ary miara-mitondra izany amintsika izy, isan'andro, ary manome antsika kosa ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty. Fa raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny fononareo hoy Jesosy Kristy maty, mitondra ny fahorantsika ary miaraka hory amintsika. Fa Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, mizara ny fiadanana sy ny fiainana kosa ho an'izay matoky azy. Dia ohatr'izany le fiainan'ilay kristiana. Fiainana izay mbola iainana ny fahoriana sy ny eta-mavesatra izao tontolo izao. Kanefa kosa fiainana izay efa nomezan'Andriamanitra azy sady
ny santatry ny fiainana mandrakizay, fiadanana, fifaliana, fitiavana, fiombonana, ary indrindraindrindra fahazavana mitombo ny fiainana. Jesosy Kristy fanantenan'ny mino. Inona no hevitro zany? Ny hevitro zany dia ity: ao amin'ny Jesosy Kristy la efa nambara ary efa tonga ary nanatanteraka ny asa, ao amin'io Jesosy Kristy ny miorona ny tena fanantenana. Manantena daholo ingeny io. Asa firenitsika ireto nanantena ho tafiditra deuxième tour ny olona natatsantsika vato. Sangindrisy roa ihany ny tonga tao, ary mbola manantena ihany azy sika fa iranona ny tonga ao, nefa mety so amin'izany. Zany ny espoiran'ny olombelo, ary tsy fantatry ny baiboly zany espoir zany. Fa ny ambaran'ny baiboly dia ny fanantenana espérance. Inona ny hoe ny espérance? Dia fanantenana ny zavatra zay efa nampanantenana tompoko. Lazaina amin'ny teny frantsay, espérer selon les promesses. Satria efa nampanantenan'Andriamanitra zany, dia azo itokisan'izany satria nahoana? Satria izay nambarany amin'ny Kristy dia tanteraka. Zany nahatonga ny fanantenan'izy roa lahy reto nankany amin'ny lalan'ny Emosy diso. Nantenainay ma fa izy no navitra ny Israely. L'espoir de la Messie. Tsy mamorona fa ahoana ny lazainy aho? Ry adala sy votsa saina. Zany ve ny fanantenanareo? Fa inona ny fanantenana? C'est l'espérance à ce qui a été promis. Ary dia ambaran'ny Paoly hatrany hatrany rehefa milaza izy fa Jesosy Kristy maty araka ny soratra masina, nitsangana tamin'ny maty araka ny soratra masina. Ary eto amin'ny tantaran'izy roa lahy tao Emosy dia zany indrindra no ambaran'i Jesosy ry adala sy votsasaina, tsy mino izay nolazainy mpaminany. Tsy fanantenana miorona ao anatin'ny vita, tsy fanantenana koa miorona amin'ny eritreritry ny olombelona ihany saingy voafetra, fa fanantenana miorona ao amin'ny fampanantenan'Andriamanitra satria marina ny tena. Ary inona Jesosy Kristy ao anatin'izany? Jesosy Kristy ilay profo mivaingana, satria izay rehetra nambara ny aminy dia tanteraka. Jesosy Kristy no fahatanterahana, ny fahatanterahana tanteraka tao amin'ny Kristy. Ary satria tanteraka tao amin'ny Kristy zany dia tanterahany keo amin'izay rehetra mino azy, satria izany ny teny. Nahoana moa ny teniny no tanteraka amin'ny fotsiny, fa tsy tanteraka koa amin'izay rehetra nanambarany zany ka mandray izany dia zay. Izy roa lahy reto ny espoir mitondra azy dia diso izy. Rehefa diso izy ka ny ainy kosa ny Jesosy Kristy na dia tsy fantany azy, dia voalaza teo fa nahitan'i Jesosy Kristy izy. Nino izy? Dia niverina nakany Jérusalem. Ils ont fait demi-tour. Ils ont fait demi-tour. Nahoana? Mibebaka izy. Fa izy roa lahy reto rehefa maty Jesosy, nefa nanaraka an'i Jesosy ny fiainany, maty ary le arahana voaka izy. Efa nialany ny tanàna, ngamba avy eo Emosy mihitsy izy zany, avy eo Emosy ny fomenany, fa lasa ponina tany tsy Jerosalema fotsiny izy fa lasa ponina tany Jodia. Fa nanino? Nanaraka an'i Jesosy. Saingy izao tsy niorona tamin'ny tenin'i Jesosy ny finoana. Diso fanantenana. Diso fanantenana. Ary rehefa notoroan'i Jesosy Kristy isokafan'Andriamanitra ny masony dia niverina nanao demi-tour. Io no atao fivapo, conversion. Faire demi-tour. Ary zany fiverenana izany dia tsy ninakory fa fiverenana andray amin'ny fahafianoana iray. Ny tenin'ilay efa nahatanteraka ny teny fikasana dia ny tenin'Andriamanitra.
ary ny tenin'ilay fahatanterahany teny fikasana dia Jesosy Kristy satria tanteraka tao aminy izay nambara momba azy. Ary zany ny finoana. Ny finoana koa tsy ny finoana misy Andriamanitra. Misy zany Jesosy zany ary velona tery, maty izy ary nitsangana tama. Tsy zany ny finoana. Ny finoana dia ny finoana ny asan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy. Ny asan'Andriamanitra ao amintsika. Ny finoana dia ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Zany ny fiainana zany teniny zany. Ny finoana dia ny finoana ny herin'Andriamanitra. Fa mahay manao na dia tsy takatry ny saintsika azy izy. Mahay manao mihoatra amin'ny zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay angatahantsika na eritreretintsika azy araka ny hery izay miasa tomintsika. Izany ny finoana. Fa ny ankoatr'izany finoana am-poana. Amboarin'Andriamanitra ary isika tsy handeha amin'ny finoana am-poana. Fa handeha amin'ny tena finoana. Miorina ao amin'ilay tanteraka dia Jesosy Kristy. Ary amboarin'Andriamanitra isika mba tsy handeha amin'ny fanantenam-poana, fanantenana diso, fa handeha amin'ny tena fanantenana mioro-paka. Dia ny fanantenana ilay efa natanteraka ny teny fampanantenana ary mahatanteraka izany ho an'izay ny azy. L'espérance. Ry havana malala, rehefa nare izany reto. Ary tsy reto ihany fa izay ambara tao amin'ny asan'ny apôstôly. Olona natsiaro, olona tsy nalala amin'ny alehany, tsy nahafantatra, kanefa ankehitriny mahafantatra. Ary rehefa nahafantatra dia inona no atao? Manolo tena ho an'ny manolo tena, inona ny hevitra zany? Manaiky ny asan'Andriamanitra. Ary zany ny batisa. Asan'Andriamanitra ny batisa fa tsy asan'ny olona. Ny olona izay lasa mametraka ny olona ofovoany dia mihevitra fa ny olon-dehibe ihany ny atao batisa satria amin'izay izy ho afaka mieritreritra. Fa nga ny eritreritry ny olona no mibaiko ny herin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra. Tsy ry havana. Ny herin'Andriamanitra ary ny finiavan'Andriamanitra ny anjarantsika mandray. Ary izy ny mahay mandray tahaka ny zaza. Raha tsy miverina tahaka ny zaza ianareo, tsiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zaza tsy tafiditra ao anatin'ny faneken'ny batisa. Aiza izany? Aiza ao amin'ny Baiboly ny manambara ny zaza tsy manana anjara ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Avelao ny zaza anatina fa nyto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olon-dehibe azy asainy miverina tahaka ny zaza. Mandray ny fanjakan'Andriamanitra. Fanantenana. Finoana. Saingy finoana velona, fanantenana velona. Ao amin'ny firaisana amin'ny Jesosy Kristy ihany, ao amin'ny fandraisana amin'ny Jesosy Kristy ihany, ao amin'ny fanarahana amin'ny Jesosy Kristy ihany, ao amin'ny fanolorana ny tena ho an'i Jesosy Kristy ihany. Zany ihany no mahatanteraka azy. Jesosy Kristy fototry ny finoana. Jesosy Kristy fanantenana velona. Velona Jesosy. Ary zany ko manjary tsy manjara velona. Ary zany no inoko. Ary zany no inotsika. Fa noho ny asan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy dia fiainana no anjaran'ny tony, ny anjaran'ny mailana, ny anjaran'ny evana, fiainana. Ary zany fanantenana zany tsy pokaty. Satria tao amin'ny Jesosy Kristy, tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy, ary omeny malalaka ho an'izay rehetra mandray azy. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na dia antotra azy izy tsy miala amin'ny zaza. Ahoana ny atonga ny antotra hiazona an'i Jesosy Kristy dia ny mbola zaza. Zany no mahatonga antsika nametraka ho anisan'ny zava-dehibe ny fampianarana ny ankizy ny sekoly alahady ary fandraisana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny ray aman-dreny asaina misangaze ampidiro mpianatra sekoly alahady ny zavatra reny. Fa raha tsy zany batisa pokaty ny batisa. Dia tahaka ilay finonom-pony sy ilay espoir des sauts et des épices. Tsy zany fa tena finoana sy fanantenana velona ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary zany ny lalana. Zany lalana zany no izoran'izy telo menadama nomboko izao. Lalana izay namboarin'i Kristy. Ary lalana ao amin'ny Kristy. Satria izy ny lalana, izy ny fahamarinana, izy ny fiainana. Jesosy fanantenana izy. Fanantenana sy fanantenana koa. Fa raha miaraka amin'ny Jesosy aho mazava ny lalana. Fa raha miaraka amin'ny Jesosy aho ny lasako rehetra efa voavavy adiny.
fa Jesosy Kristy tsy mijanona tao amin'ny fahafatesana fifanatsangana tamin'ny maty azy. Izaho tsy mijanona eo amin'ny lasa izay ratsy fa miroso kosa ho amin'ny tsara izay ambany fahasoavan'ilay tia ahy ka namonitra ny teny mba ho avitra raisy ny fitahira ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy maso mba hampiorina anareo amin'ny tena finoana ary indrindra andehananareo amin'ny tena fanantenana. Jesosy Kristy zany, Jesosy velona ao anatinareo, Jesosy miasa ao anatinareo ary Jesosy tanteraka ka mahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ho voninahitra. Matokony ny antso anareo, apetrao aminy ny finoanareo, apetrao amin'ny fanantenanareo atao amin'ny tanteraka. Amen. Petraka isika.